Manoana ny falaniny ireny volavolan-dalàna amin'ny feny fifidianana ireny ny solombavambahoaka voafitao betrokany Andriamatoa Nicolas Randrenasolo ny lalam-pifidianana naroson'ny gouvernemanta dia ahafahana manatsingevana ireo tsy maty manota ara-politika eto Madagasikara hoy ny voalazan'ity solombavambahoaka ity raha naneho ny heviny eo anatrehan'ny zava-nisy teny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena ny tenany arahantsika ny manaraka izay. Lojika raha toka lany ny maro anisa teo anivony anteny miram-pirenena lalam-pifidianana naroson'ny gouvernemanta ary nasiam-pantsiana hoy Nicolas Randrenasolo député Betroka nambarany fa mametraka ary fanamina fisina tsy maty manota ny lalam-pifidianana vaovao. Tsy hoe koa zany hoe mahita vola anao zany any ivelany hoe amin'ny lalan'ny fifidianana zany anao hoe hamoaka vola. Raha anao mahita vola avy any ivelany ka ohatra ka manao sosialim-bahoaka zany tian'izao dia araba soara-pasara. Io zany tsy dirako lavitra hoe na vola maloto na vola madio fa hoe mahita vola izy hoe amin'ny namana mandalatana any ivelany dia hoe anaovany sosialy dia d'accord fa tsy hoe anao zany anao mahazo vola avy any dia hoe tsy maintsy sisy takazony foana zany zay anao hoe hamoaka vola eto amin'ny firenena dia hampiady vahoaka malagasy tsy ekeko asika gasy zany andalam-pandrosoana amin'ny resaka hoe amin'ny farim-piainana zany satria eto zany ny olombelo eto dia hoe nohaniny androany dia sy atao amin'ny zavatra zay dia tsy mety matimatin'izay zany izy na vola ray ary zany izy nao ny hoe entina ampiadirasa malagasy dia miady le vahoaka malagasy. Ny sarotsarotra aminay zany hoe tsy niaraka amin'ny fanjakana amin'ireny dalàna reny satria sy hoe keny ao sy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena. Ankoatra ny lalam-pifidianana nolanin'ny anteny miram-pirenena ihany koa nandritra ny fivoriana omaly telo aprily ny lalàna mikasika ny faritra ara-toe-karena manokana na zone économique spéciale. Misy moko leole miteny hoe mivarotra tanindrazana be da be ny tanintsika eto asika gasy koa zany sy mavita an'io zany ka raha misy intérêt ny voaka malagasy hoe ino nanakanana an'izany na telopolo taona roapolo taona raha ohatra ka hitanao hoe misy intérêt ny voaka malagasy izy dia ataonao zany le tany ataonao salamina hoe tany lavona fotsiny zay repotiny ve io fiaraha-miasa amin'ny mpiara-moninatika io azo atao zany amin'ny politika azo atao zany fa raha amin'ny zareo moko le zavatra amin'ny repozareo zany le zavatra dia ho mety misy ohatra ka reo manao azy. Nambaran'ny député Randrenasolo Nicolas fa fomba iray afaka hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo eto amin'ny firenena ny fisian'ny ZES izay hanome asa maro ho an'ny tanora.